Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Aty mandeha. Bricodis manolotra anao ny fampalalam-baovao. Bricodis, la référence. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Bijouterie Santia, Galerie Arena Antanimena. Vola mitetina 2 miliara sy 570 sy 500 tapitrisa no nikasaina ampiakarana ny Braon ny commune Morafenimbe. Tsy nanaiky izany ireo mpanolotsaina ny commune nahazo tsondry izy ireo manoloana ny raharaha io. Manoloana ny famoahana ny Claudine raha izay mamonjy tany Nosy Maurice. Vohitsakitsaka ny lalàna ary olom-panjakana ihany no nanantanteraka izany. Mampametra-panontaniana vokatra izany inona ny famatorana misy eo amin'ny filoham-pirenena sy ireo mpanolotsaina azy. Ahoana marina ny fitsinjarana ny vola azo amin'ny fanamboarana ny passeport biometrika etsy Anosy. Tsy fantatra reto hoe nakaiza na firisan-jato no miditra ao anatin'ny kitapo-bola-panjakana. Dimapolo sy 400 ny totalin'ireo olona nandalo tao amin'ny sampana vonjy na hôpitaly Achiara nandritry ny Pasika sy alatsinain'ny Pasika teo. 8 ireo nampidirina hôpitaly ary 7 no namony ainy. Maresaka iraisampirenena nidina an-dalambe omaly hariva ny vahoaka manohitra ny valin'ny fitsapahan-kevi-bahoaka ny tanterana tany Turkia. Manodidina ny 2 arivo isa izy ireo manohitra ny fanamafisana ny fahefan'ny filoha Turk Recep Tayyip Erdogan. Ny andidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia vola mitentina 2 miliara sy 570 sy 500 tapitrisa no nikasaina ampiakarana ny Braon commune Morafenimbe. Tsy nanaiky izany ireo mpanolotsaina ny commune niatony fanamboarana ny trano nahazo tsindry izy ireo manoloana ny raharaha io. Fanadidiny Mioramanitra. Mbola mitohy hatramin'izao ny savorivory mikasika ilay raharaha. Vola mitetina 2 miliara sy 570 sy 500 tapitrisa FMG no kasaina hampakarana ny Braon commune ao Morafenimbe. Raha ny vaovao voaray tsy nandalo tamin'ireo mpanolotsaina ny tanàna ny fanadihadiana ny amin'ny tokony ampiasaina io vola io ary tsy fantatra izy ireo ihany koa ny niavian'ny vola io. Miato amin'izao fotoana izao ny asa fanitarana no kasaina tao ao amin'ny Braon commune noho ny fihetsik'ireo mpanolotsaina tsy manaiky izao tsy fanaran-dalàna izao. Fepetra entitra araka izany no raisin'ireo mpanolotsaina isy ny taratasy alefa eo anivon'ny ministera ny atany hisorohana ny tsy fanarahan-dalàna tahaka izao. Ny volo zao ny mpanolotsaina dia manao sezian'le taratasy zao dia zao mahatsaratsara koa zany rehefa vita sy mirehetra le izy dia ambefasana exemplaire ray mihitsy nareo. Fepetra ndraiky dia anao taratasy ny mpanolotsaina rehetra zao dia anao sinian'le taratasy dia ambefasana ny mienterera sy ny rehetrarehetra any sy ny directeur de l'inspection sy ny karazany. Mampahafantatra an'io zany hoe ny zavatra tsy ara-dalàna aby. Etsy ankilany, misy trindro mahazo ireo mpanolotsaina ny commune amin'ny ity raharaha ity. Ny firaisan-kina hatrany anefa no fiarovana ireto mpanolotsaina ireto. Izy zany amin'izao fotoana zao
zany am'zao fotoana zao fandehany a. Zareo mafy zany zay milavalaza an'izy io fa efa misy menace ilay zany aty. Le anarana mazatra am'saina fa miafina be zay fa misy menace be ato zany zay miteniteny an'io sody migadragadra io zany nanzarana iseo koa aza afa vokana avao fa le tratra rano kare manokana zany miteny an'io de tonga de indrindra zareo. Gana grave be satria efa natsona taminy mpanolosena de hoe tehidradrana nareo saky nany misy menace be mahazo amay mihitsy zany zay fa lesony le collectif le kola lesony mitambana zany mety amina fa raha vao mandikira re zany de efa misy menace be ato de tratra manao an'io na numéro telefona na ina de gadreny zareo. Raha tsy aivina endrika fanodikotonam-bola mitovy endrika amin'izao miseho amin'ny commune ambanivohitra Morafeno be izao no nentina tao anatin'ny fandaharana Alalina teto amin'ny Cool TV. Mbola mitohy hatrany io tranga io hatramin'izao araka ny fanadihadiana natao. Mazava izao fa misy ny tsy fanarahan-dalàna natao hanomezana tombontsoa ho an'ireo vondron'olombitsy. Andrasana araka izany ny toy n'ity raharaha ity sy izay mety ho fihetsiky ny eo anivon'ny ministerany Atany sy ny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta. Ialana tsiny moa fa noho ny fiarovana ny loharanom-baovao dia tsy maintsy novaina ny feo tao anatin'ny fanadihadiana iny. Nanohisantsika ny vaovao manoloana ny famoahana any Claudine Razaimamonjy tao Nosy Maurice vao hitsakitsaka ny lalàna ary olom-panjakana ihany no nanatanteraka izany. Mampametra-panontaniana vokatr'izay inona ny fifamatorana misy eo amin'ny filoham-pirenena sy ny mpanolotsaina azy. Fanadihadiana Iona Saina. Nandika lalàna ny famoahana ilay mpandrarah Razaimamonjy Claudine tany ivelany izay nolazainy chaîne pénale anti-corruption fa atao mandat de dépôt raha ny fanadihadiana natao tamina hôpitalim-panjakana iray. Misy karazany roa ny evasanina na ny évacuation sanitaire. Ny évacuation sanitaire privé ary ny évacuation sanitaire publique. Raha ny momba ny évacuation sanitaire privé manokana izay iantohan'ny fianakavian'ny marary ny vola rehetra amin'ny fandaniana toa ny fiaramanidina, ny saram-pitsaboana sy ny sisa. Ho an'ny évacuation sanitaire publique ny fanjakana no miantoka manontolo ny lany rehetra amin'ilay marary sy izay manaraka azy. Araka ny fanadihadiana natao hatrany, tsy evasan'ny privé no natao tamin'ny Claudine Razaimamonjy no ireto antony manaraka ireto. Androm-panjakana maro no tafiditra anatin'ity raharaha ity raha tsy ilaza afa-tsy ny hôpitalim-panjakana. Ary tsy izay ihany fa olom-panjakana no nikarakara sy nitady ny fomba rehetra namoahana azy tany amin'ny Nosy Maurice. Ny mahagaga ny mpanara-baovao, tsy evasan'ny publika ihany koa no natao taminy. Ny evasana ho an'ny fanjakana izay mandalo dingana maro vao tonga amin'ny famoahana sy fiantohana olona iray ho tsaboana ny velany ary olom-boafidy nampiasa mpanjakana no mahazo zany. Isan'ny dingana tsy maintsy atao amin'ny evasan'ny publika ny fampiantsoana ireo mpitsabo mafy ilay aretina. Antsoina ihany koa ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny teti-bola izay mamoaka ny vola. Raha tafatsangana izay komisiona izay andinika ny momba ilay marary, atao ny kajy rehetra, ny fakana ny facture pro forma, ny saran'ny fiaramanidina, ny fiantohana, ny saram-pitsaboana sy ny maro hafa ilain'ilay marary sy izay manaraka azy. Aorian'izay vao mivoaka ny vola sy ny fahazoan-dalana ivoakan'i Madagasikara. Ireo antanatohatra rehetra tsy maintsy lalovan'ireo izay tsy vita anatin'ny andro vitsy toa ny natao tamin'ny mpandrarah Razaimamonjy Claudine. Ary ny evasan'ny publika dia roa ihany isan-taona. Mametra-panontaniana vokatra izany ny mpandinika ny fiainam-pirenena. Nahoana ny vita tao anatin'ny fotoana fohy ny famoahana ity mpandrarah ity tany velany? Raha ny fantatra, olom-panjakana no nanery ny tsy maintsy hamoahana ilay mpandrarah any amin'ny Nosy Maurice ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ity farany ihany koa no nanery ilay mpitsabo hanaraka azy any amin'ity Nosy ity. Arak'izany, olom-panjakana ihany eto amintsika no manitsakitsaka ny lalàna velona satria arahany rehetra malala fa mbola mandendra raha-pitsarana any Razaimamonjy Claudine nefa inina tsy jerena izany. Ny mpitondra izay tokony ho modely amin'ny fanarana ny lalàna. Raha ny zava-misy anefa mifanohitra amin'izay. Manjaka ny tsikombakomba sy ny kinamanamana amin'ireo mpitantana eto amin'ny firenena. Olona tokony ho tsaraina, alefa mitsoaka sy mialokaloka ny velany. Mametra-panontaniana vokatra izany ihany koa ny mpanara-baovao. Inona ny fifanekena sy fifamatorana misy eo amin'ny mpanolotsaina sy ny filoham-pirenena no tsy mahasamandray andraikitra ity farany, nahita aza ny halatra sy ny fandikan-dalàna ary ny fanaparam-pahefana ataon'ireo mpanolotsaina azy. Ireo mpanolotsaina ireo izay tsy ahitambokatra ihany koa ireo sehatra izay nampiandraketana azy.
Tsy mbola nisy ny fangatana fampodinan-dramato Claudine Razaimamonjy nataon'ny fitondrana malagasy itoizan'ny fitsarana azy eto amin'ny firenena. Tsy misy fangatana fampodina azo atao aminy ihany koa raha toa ka any Turquie araka ny feo miely izy. Fanadidiny Fezo Ravaly. Mikasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy tsy mbola nisy hatreto ny fangatahana natao na demande d'extradition ambodina ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena nitsoaka nandositra ity eto Madagasikara ahafahana manohy ny raharaham-pitsarana rehetra mahavoasaringotra azy. Tsy nahenoana fanazavana mikasika izany ny teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana raha nanantona teny ny mpanao gazetiny Cool TV FM androany. Loharanom-baovao iray hafa miara-miasa amin'ny fitsarana no nahenoana fa tsy misy fangatahana fampodiana azy azo atao raha toa ka efa lasan'ny Turquie marina araka ny feo miely Claudine Razaimamonjy noho ny tsy fisian'ny fiara-miasa ara-pitsarana eo amin'ny Madagasikara sy Turquie. Farany dia hoe any izy any Turquie ka raha lasana Turquie tsisy demande d'extradition azo atao satria tsisy coopération judiciaire Madagasikara i Turquie. Fanontaniana iandrasam-baliny hatreto ny amin'izay toerana misy an'i Claudine Razaimamonjy izay mbola manjavozavo tanteraka raha tsy hevina antoko politika, olom-pirenena, sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara samy efa nitaky ny fampidinan'ity manolotsaina manokana ny filoham-pirenena ity avokoa ahafahana manohy ny fanadihadiana rehetra sy ny fitsarana azy ary ny fampiarana ny lalàna velona. Tsy mbola misy ny fanazavana ofisialy avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika sy ny governemanta hatreto na dia heverina ho mahafantatra izany aza izy ireo. Lasa tompotrano miony ihany koa ny vahoaka malagasy. Raha tsy hevina, ny antoko-mpanohitra MMM ao Maorisy ihany koa izay nilaza ny asabotsy lasa teo fa tsy manaiky ny fialokalofan'ny mpanodikodim-bola avy eto Madagasikara hijanona ao Maorisy. Manao teny roa kosa ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara momba ny ady amin'ny kolikoly. Etsy ankilany manohana ny Bianco izy ireo, etsy andaniny anefa manakaiky ny filoham-pirenena trany izy ireo. Fanadidina avy hatrany. No tanterana ny zoma lasa teo tao amin'ny lampa-panjakana Iavoloha Santabary nolazaina tamin'izany ny vokatra azo sy ny fampiasana ny masimboly vary hybride izay azahoana vokatra hatramin'ny 9 taona na amin'ny 1 hektara. Manam-pahefana sy mpiara-mombona antoka amin'ny Madagasikara no nanatrika izany ary ny fahitana ireo mpiara-mombona antoka ireo no mampametra-panontaniana. Isan'izany ohatra ny masovon'ny Chine sy ny solotenan'ny BAD na ny Banque Africaine pour le Développement. Manao teny roa ireo mpiara-mombona antoka amin'ny Madagasikara ireo raha ny ady amin'ny kolikoly no resahina. Amin'ny tanana iray manohana ny Bromaleo tena miady amin'ny kolikoly, amin'ny tanana hafa kosa indray manantona tranony mpitondra indrindra ny filoham-pirenena. Raha ny raharaha mafana momba ny ady amin'ny kolikoly miseho eto amin'ny firenena no resahina, indrindra fa ny raharaha Claudine Razaimamonjy, mpanolotsaina ny filoham-pirenena izy. Tsy fantatra aloha hatreto hoe mpanolotsaina amin'ny lafininina, mpanolotsaina ara-toekarena ve, ara-tsosialy, kolotsaina sa fandriampahalemana. Ary raha vao nipoaka iny raharaha iny, tsy nandray fepetra izay mifanandrify amin'izany ny filoham-pirenena, ny fanesorana azy tsy ho mpanolotsaina. Amin'izay fotoana izay dia mampiseho ny filoham-pirenena fa tsy hiditra velively amin'io raharaha io fa efa ndraikitry ny fitsarana maleo teny izany. Raha iverenana ny momba izay mpiara-mombona antoka manao teny roa izay, raha tsy ilaza fa tsy ny masovon'ny Chine dia mampametra-panontaniana ihany izany. Eo amin'ny fifandraisana iraisampirenena, indrindra fa aty Afrika, ny azo tombotsoa hatrany no tadiavin'ny firenena sinoa ary izay no arovany masovoiny. Tsy mampanina azy ny fomba azahoana io tombotsoa io, na io arena, na io amin'ny alalan'ny kolikoly na fanarahan-dalàna. Ny fantany dia azony izay tadiaviny ary voaro ireo orinasa sy ireo teratany sinoa miasa. Ho an'ny BAD kosa indray, milaza fa manohana ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly saingy manantona tranony mpitondra. Tsy manameloka momba ilay raharaha na voarory mpanolotsain'ny filoham-pirenena tamin'ny raharaha kolikoly. Tena hiady amin'ny kolikoly marina ve ireo mpiara-mombona antoka amin'ny Madagasikara ireo sa mody miady amin'ny kolikoly nefa ny raharaha misoko mangina any ambadika ihany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ahoana marina ny fitsinjarana ny vola azo amin'ny fanamboarana passeport biometrika. Etsy Anosy fanontaniana tsy nahazoam-baly ny hatrany hatreto rehefa nanao fanadadiana tamin'ity androany ity. Tsy fantatra hoe makaiza na firy isan-jato ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Fanadadiana Michela Rararjona. Raha nentina teto amin'ny fampahalam-baovao ny farany herinandro lasa teo ny fisian'ny kolikoly avy lenta amin'ny fanamboarana passeport biometrika ny Congo. Orinasa iray any Congo miara-miombana antoka amin'ny Madagasikara ihany koa amin'ny fanamboarana passeport biometrika eto an-toerana. Io orinasa io no miandraikitra izany ary tsy fantatra mazava hoe tamin'ny oviana no nisy ny tolo-bidy nataon'ny ministeran'ny ati-tany mikasika izany. Raha ny fanadihadiana natao 220 faingo 50 hatramin'ny 370 euro ny sandan'izay fanamboarana izay. Eto amintsika
kosa nefa ray alina sy ray hetsy ariary izany hoe 30,5 €. Makaiza araka izany ny 10 € tombony. Nanantona ny ministerany an-tany izay mandraikitra ny mivantana ny toloby tamin'izany izahay androany. Tahaka ny mahazatra tsy misy tompona andraikitra anome vaovao amin'ity ministera ity. Nanantona mivantana ny mikirakira ny pasiport etsy anosy ihany koa izahay tahaka izao ny farazavana azo. Satria misy vola miditra ny kitapo-mbola mpanjakana vola. Dia andrero zao mitsinjara azy any amin'ilay ohatra hoe izy le manao an'ilay izy manao an'ilay mitsinjara manao an'ilay passport mihitsy le vidin'ilay kely izy kitapo-mbola mpanjakana zany. Izy rehetra? Dia andrero mitsinjara hoe mandovo volan'ny ery. Satria zandrona fa tsy tsika iny manao an'ilay carnet kely iny, tsy manao an'ity. Fa misy orinasa manao an'ity. Tsy maintsy alohan'ny fanjakana vola. Ka fitantanam-bola mpanjakana tsy misy an'izany hoe dia tonga dia atokana ny anareo dia atokana ianareo fa tsy miditra ny kitapo-bola. Ny hoe tsy fantatra mazava efa misy fifanarahan'ny fanjakana amin'ny orinasa mpanao an'ity. Zay aloha tena tsy fantatro ary mihitsy fa tsisy amoaka an'izay. Arak'izany tsy fantatra mazava ny momba ny vola takina amin'ny olona manamboatra pasport sy ny fifanarahan'ny fanjakana malagasy amin'ilay orinasa nahazo n-tsena. Raha ny fantatra, pasport manodidina ny 500 rehefa fotoam-pialan-tsasatra ary manodidina ny 200 rehefa andro tsotra no amboarina eto Anosy. Hatreto aloha efa nahitana miariary fa misy kolikoly amin'ilay orinasa nahazo n-tsena tany Congo. Raha $520 isaky ny pasport no vola alohany an-toerana. $520 amin'izay ihany no mirotsaka ao anatin'ny kitapo-mbola mpanjakana Congolais. Manahoana ny fanaovana ny pasport eto Madagasikara izay inena hafenina tsy ampahafantarina ny be sy ny maro hatramin'izao. Andrasana arak'izany ny fanazavan'ny tompona andraikitra mikasika izay. Namoaka fanambarana ny fikambanana miaro ny tany eto amintsika tokony horarana ny fivarotana tany eo amin'ny orinasa izay avy any ivelan'ny akabeazan'ny petrabola misy ao aminy hoy izy ireo. Tokony ampahafantarina ny olom-pirenena amin'ny fomba mangarara ihany koa ny fifanarahana atao. Fanadidiny Gaetan Andriatsilavo. An'ny malagasy ny tany ary izy fototry ny mponina ny mahazo mialoha ny vaovao rehetra mikasika ny tetikasa ampiasana vola. Tokony hovaina ny lalàna mikasika ny fampiasam-bola 2007-036 izay manome lalana hivarotra ny tany malagasy amin'ny vahiny mpampiasa vola hoy ny fikambanana miaro ny tany. Teo aloha norana ny lalàna malagasy hatrany ny fivarotana tany amin'ny vahiny. Saingy ny lalàna 2003-028 no nanomboka nanokatra ny fahafahan'ny vahiny izany mampiasa vola mihoatra ny $10,000 Amerikanina hividy tany. Io fepetra io izay nifoanan'ny lalàna mikasika ny fampiasam-bola 2007-036 ka ny andalana fahavalo sy ny fahasivy amin'ny folon'io lalàna io no mahatonga ho ara-dalàna ny fivarotana tany amin'ny orinasa rehetra mampiasa anarana indrana malagasy. Ankoatr'izay, tokony hampalalana ny olom-pirenena rehetra amin'ny fomba mangarahara ny zotram-pandaharahana mikasika ny fampiasam-bola hoy izy ireo. Ilaina ny mangarahara ampitomboana ny mety hatsara tantana ny tany. Any ampiandohan'ny fifanakalozana dia tokony ho fitsipika tsy maintsy arahana ny fampahalalana amin'ny be sy ny maro ny fisiny ny fifanakalozana. Ny fampafantarana amin'ny be sy ny maro ny fifanekena atao sy ny antsepiriny andalana ao anatiny ihany no mampiena ny mety anararotana na fanambakana. Miantso ny vahoaka malagasy araka izany ny fikambanana miaro ny tany mba samy ho mailo manoloana ny tetikasa fampiasam-bola ho avy sy ny andraikitra ho raisiny. Satria ny mpitondra no tompona andraikitra ambony amin'ny fanjakana malagasy miantso mafy ny mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara. Saingy indrisy fa tsy mahazo ampelantanany ny andinindininy momba ny fifanekena izay lavitrezaka nosiniavana amin'ny anaran'ny olom-pirenena. Mendrika asehon'ny olona amin'ny fomba mangarahara kokoa ny votoatin'ny fikasana iara-iasa izay voasony. Toy izany ihany koa ny fifanarana lasitra izay mikendry ny ampitombo ny fiara-miasa ara-teknika any amin'ny sehatra toy ny fambolena sy ny jono ary ny fizahan-tany. Ny volavolan-dalàna momba ny zone économique spéciale no tena ilaina ahely amin'ny be sy ny maro. Nivoaka tamin'ny fahanginana ireo mpitrandraka madinika sy tompona karera niaran'ny Tsinjazolena sy Ramatahora any Lakaka. Trano ampolony norava vokatry ny fitrandrana tsy nahazahon-dalana any antoerana. Fanadidiny Gaetan Andriatsilavo hatrany. Ny aina tao anaty fahoriana trano ireo mponina eto Ambotomanga Ilakaka noho ny fitrandrahana tsy nahazahon-dalana mampiasa sino sy fitaovana lehibe amin'ny fitrandrahana.
Atr'izay tsy sahanytaraina izy ireo no nitsindry sy ny raha matahorany anjady. Ny herinandro lasa teo nijoro izy ireo saha niteny sy naneho ny alahelon'izy ireo. Potika avokoa na ny fambolena na ny trano fonenana. Ahay ma zao mba misoaika agnaminy ahay mba mitoreo hoe amborinareo tragno ahay izy da mandalo sy mamboasy. Nefa ny tragnonay zay ombany lalam-bato zay ombany asandreo zany ahodandreo. Fa reo tokony hamboasy tragnonay reo sy mamboasy. Farany ahay zao da io gny entany mihinana zao mbo mipetraka tany io. Fa roa herignandro izay da vela tany io. Tafika ato manjeky alakaky ato. Da hanao kory mategna sisy tragno. Hatram zaza madinika aby da paritaky ambany eroy. Matory tany avao. Tena premiasa andreo. Zany hoe da mbola ary marigondonamindro manay raiky zany tena azo tegna lazaina. Satria izy maro misy fitaovana eto. Zay zany azo tegna lazaina. Ankoatr'izay, maloto ny rano iveloman'ny mponina ao an-toerana. Potika ihany koa ny tanimbary, tsy misy ny vokatra azo antenaina. Iny zany sisy tanimbary iny iny makany iny. Dia tato zany nanomboka pitorisy zareo rano ny tanimbary dia zao zany afarany tanimbary. Iteto ny totora zareo ty tadifa ty zao dia totora zareo tanimbary nisy ketsa tamin'ny zay. Ino zany tanimbary misy rano simba ary ny afarany ty zavatra ty zany na zava-misy mety tonga jusqu'à ambony andoha lakaka any ty fasimbany tanimbary ty ty vavarany ty raha ohatra ka zao zavatra mitoy amin'ny zavatra ataon'ny trandraka amin'izao toerana zao. Dia tsisy zany ny hoavahoaka ary reto zao dia nisy vary daholo no maina satria tratram-piosantany fitratrana tsy manara-dalàna eto ty toerana ty. Dia zay mampitanana anay aminareo vahoaka aminareo mpitondra any ambony fa tena zavatra misy ny aina vahoaka eto lakika fa tsy zavatra onono zavatra mandeha makany satria zao ny fampitena tsy zavatra iaina vahoaka ka dia mampitaraina izahay. Raha tsy hivina efa enimbolana ny nahatongavan'ireo fitaovana goavana ampiasain'ny Sinoa amin'ny fitrandrahana. Tsy latsaky ny 30 kilao sandaina amina miliara maro ny safiran'ny voaka tao an-toerana tao anatin'izay enimbolana izay raha ny fanazavan'ireo mponina. Mbola mijanonao anefa izy ireo mitrandraka ary mbola hifindra toerana ihany koa. Tsotra ny fomba fiasa raha ny fanazavana. Miara-miasa amin'ireo solon-tena mpanjakana any an-toerana sy mpitsara iray izy ireo ary misy ny kompaka isasahana. Ohatra amin'izany ny hoe tsy avoaka ny taratasy tany ahafahan'izy ireo mibodo ny tanin'olona. Tombosoa ho an'ny marotsika rerany tena eto. Ka mialatsiny tara fa tsy maharaka andresaka efa vita mety hamerigna raha fahefa fa hoe raha ny fahoriana sy ny zava-misy tarainy vahoaka tratrako tapany teny président zavatra misy iainana eto zay. Fa hoe hery tsy mitovy atao raha matahora ny vahoaka tsy afa-malotra zay mba mijoro fampiasana hery dia zay ny zavatra misy. Any koa an'izay dia famoahana ny taratasy tanin'ny olo ao amin'ny foncier. Tsisy mivoaka io olana anay eto zay. Rehefa mba mitaraina io ay ny taratasinareo zavatra tsy avoaka ary moa ka aiza mananan'olo azy natiny firy taona tsy kitihina ety. Zavatra mihodina be dia be zany zavatra mafasy amoretana ny madinika natako vaventy zahay madinika noho ny zava-misy ny fahefana zay. Ampahany ihany amin'ny fijaliana sy ny fahorinana iainan'ny mponina eto amintsika noho ny tsindry azolena sy ny ramatahora ity tranga anilakaka ity. Ampahany ihany amin'ny vola be tsy toko tsy forohana azon'ireo olombitsy amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena. Anao ahoana ny hoavin'i Madagasikara sy ny taranaka any aoriana raha mitoy ny gaboraraka tahaka izao? Tsy amin'ity herinandro ity no nivoaka ny anaran'ny tale jeneralin'ny Jirama vaovao raha ny fanadadinana tao Antony. Tsy mbola naharay taratasin'ireo dimy voafantina farany ny filan-kevim-pitantanana izay tokony handray izany mialohan'ny hanomezana ny anarana makany amin'ny filoham-pirenena. Fanadadina Mikael Ramarula. Tsy mbola tonga eny anivon'ny filan-kevim-pitantanan'ny Jirama ny taratasin'ireo dimy voafantina farany amin'ny toeran'ny tale jeneralin'ity orinasa-mpanjakana ity izay tokony handray izany mialohan'ny hanomezana anarana ny filoham-pirenena. Raha toka mandeha araky ny tokony ho izy anefa izany dia amin'ireo anarana dimy ireo indray no ahafantarana ny anarana telo farany isafidianana ny anarana iray ao aorian'ny filan-kevitry minisitra. Tsy mbola fantatra ny fototra hahatongavan'ireo taratasy ireo any amin'ny filan-kevim-pitantanana. Tsy mbola nisy ihany koa ny tatitra mikasika izany nataon'ny kabine nanao ny fandinihana ny atota taratasy rehetra. Mitoy hatrany ny ayahan'ny mpiasa ny amin'ny mety isian'ny olom-baovao apetraka hitatana io orinasa io izay mety tsy mahafantatra ny raha misy rehetra sy ny olan'ny Jirama.
Mampana ny mpanara-baovao ihany koa ny fananany filoham-pirenena fahefana amin'ny fanolorana anarana mety tatana io orinasa io. Raha tsy aivina, kandida 20 tamin'ny ireo 570 nandefa antota taratasy no voalaza fa voasafidy ary ny enatra amin'ny 10 eo izany tamin'ny farany teo. Tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny vary eto amin'ny firenena nanomboka ny fiandohan'ny taona nanisy aza ny fanafarana voalaza fa natao. Nanaraka ny vidin'ny vary avy eto an-toerana ihany ireo vidin'ireo vary voatonga ireo kejain'ny mpandraraha amin'ny sehatry ny vary hatrany araka izany ny vidin'ny vary eto amin'ny tsena anatin'ny fanadihadiana avy hatrany. Nanomboka ny fiandohana ity taona ity, vitsy ny vary hita teny an-tsena nahatratra amin'ny 700 ariary ny kilao ny vary vokarina eto an-toerana noho ny tsy fisian'ny rano. Laza minisitry ny varotra sy ny fanjifana tamin'ny fotoana io, fampitomboana avo roeny ny fanafarana vary tokony ataon'ny mpanafatra amenoana ny banga. Raha mahionona roa ngamba misy fivoriana miaraka amin'ny opérateur, nanao atelier oignon tany a Tuléar zay omaly dia tamin'ny sabotsy efa niresaka an'izay le mety amatsiana vary na fivoriana ny mpandraraha mba hanao hijery an'izay diny zao sady fa mila miimporter vary any antsemana an'ilay 80% izay tsy ho zakany vary. Ny volana janoary teo no nilazana izany. 700 ny famokarana fanao ny tantsaha na mpamokatra vary isan-taona no banga ary mila fenona. Tamin'ny fotoana io ihany koa nilazany fa tsy haharitra ny tahirim-bary misy any amin'ny faritra Atsimonosy, saingy aoriany ny fahatongavan'ny vary afarana no ivany olana ho an'ny faritra hafa. Ny zava-misy anefa ny vary ampitomboana ny afarana, ny eny an-tsena tsy mitsaha miakatra ny vidiny. Tokony ampitomboana avo roeny indray ny fanafarana vary amin'ity 3 volana faharoa ity raha ny fanazavana. Ambany mihoatra ny vidim-bary hafa ny tokony ho vidin'ireo vary afaran'ireo raha ny tokony ho izy, saingy mitovy amin'ny vary avy eto toerana ihany eny an-tsena. Ny vidim-bary amin'ny tsena iraisam-pirenena nefa tsy miova. Raha $470 sy $300 ohatra ny taona ny vary ny volana janoary teo avy any Pakistan, tsy niova izany ho any volana febroary. Ny jano ho $570 sy $300 ihany koa ny taona ny vary ny volana janoary sy febroary ho an'ny vary avy any Thailande. Tsy manam-pahefana amin'ny famerana ny vidim-bary anefa ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera raha ny fanazavana. Izy araka izany no mahazo tombony amin'ity raharaha fanafarana vary ity. Mahazo tombony hatrany ny mpandraraha mpanafatra vary ary tsy misy azo miatra aminy. Ny vahoaka mpanjifa ankilan'izay tsy manan-tsafidy amin'izay vidim-bary ataon'ny mpandraraha mpanafatra sy ny mpamongady. Confédération des Transports fikambanana efa tsy misy intsony no akan'ny fanjakana hevitra amin'ny fanatsarana ny fitaterana hoy ny eo anivon'ny UCTU. Izay no nivoatra nandritry ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Iona saina. Tamin'ny 12 septambra 2024 ny faravany Confédération des Transporteurs raha ny fanambarana nataon'ny UCTU. Ity confédération ity izay nambaran'ny fanjakana fa solontenan'ny mpitatitra izay nakana ny hevitra amin'ireo foto-dravitra asa orina eto amin'ny firenena toa ny toeram-piantsonana vaovao ahoriny etsy an-dota-penaka. Lavin'izy ireo araka izany ny filazana fa ny Confédération des Transporteurs no solontenan'ny mpitatitra. Gaga zay manilaza ny confédération nefa tsy hitanay je fédération ao anatiny aloha hatramin'izao ka dia ohatrany manao usurpation de titre ihany zareo zany amin'io fa favetana reny soratra amin'ny plaque ireny fivirembena ataon'ny transporteur teto amin'ny firenena tany Moramanga dia mandrara tsy siny ahafahany rafitra ray miteny amin'ny anaran'ny transporteur intsony aloha. Fikambanana tsy ara-dalàna araka izany no ataon'ny fanjakana malagasy fankakevitra. Tsy mahagaga vokatra izany raha mikorotana toy izao ny tontolon'ny fitaterana eto Madagasikara. Raha ny hita, tsy vao izao ny tranga toy izao no nisy teto amin'ny tany sy ny firenena. Raha tsy aivana, efa nahitana fikambanana tsy ara-dalàna toy izao ihany koa tamin'ilay raharaha ACD na ny Advance Cargo Declaration. Nisy ny fikambanana antsoina hoe Association pour la défense de la souveraineté de Madagascar izay manona ny fametrahana io rafitra io ka namoaka fanambarana tanatina gazety. Rehefa no adiadiana nefa io fikambanana io, tsy misy mahafantatra azy na ny fiarahamonim-pirenena rehetra, indrindra fa ny eo amin'ny sehatra tsy miankina. Fikambanana tsy mijoro ara-dalàna toy izany ve no akan'ny fitondrana mpanjakana hevitra amina raharaha mifanandrify aminy.
Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia 520 ny totalin'ireo olona nandalo tao amin'ny sampana vonjy aina hôpitaly Agiara nandritra ny Pasika sy alatsinain'ny Pasika teo 720 amin'ireo nampidirina hôpitaly ary 7 no namoy ny ainy. Fanadadiny Fezora Faly. Nahitana fiakarana nisan'ireo olona nandalo tao amin'ny sampana vonjy aina ny hôpitaly Agiara Anosy nandritra iny Pasika 17 iny raha oharina amin'ny Pasika sy alatsinain'ny Pasika 12 tafiakatra 520 ireo olona nandalo, 720 nampidirina hôpitaly ary 7 ireo namoy ny ainy. Raha toka olona 13 no nandalo tao amin'ity sampana raha ity, 17 nampidirina hôpitaly ary iray namoy ny ainy ny taona 12. Nahitana fiakarana ihany koa ireo olona nandalo tao amin'ny sampana vonjy aina sy nampidirina hôpitaly avy hatrany ho an'ny alatsinain'ny Pasika raha oharina amin'ny alahady Pasika teo. Alatsinain'ny Pasika 170 ireo nandalo tao amin'ny sampana vonjy aina, 930 ireo tsy maintsy nampidirina hôpitaly ary 510 ireo olona nivoaka ary 2 tamin'ireo namoy ny ainy. Ankoatra ireo olona 170 ireo, olona 3 hafa maty ny alkôla ary 2 hafa kosa namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tany Analavory. Raha toa ka 710 ireo nandalo tao amin'ny sampana vonjy aina ny alahadan'ny Pasika lasa teo, 20 nampidirina hôpitaly ary 720 ireo nivoaka. Raha ny mikasika ny tsy fandriampahalemana teto amin'ny renivohitra sy ny manodidina kosa, nisy nitrangana alabotry sy vakitrano, naverezana kojakoja tokantrano toy ny vilany, fahitalavitra, solosaina, finday nandritra ny faran'ny herinandro ny Pasika teo raha nitatitra ny mpitandro ny filaminana. Vola eo anelanelany 9 ariary hatramin'ny 7 ariary no lasan'ireo mpangalatra tao anatin'izany. Alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao izay ahitana ny vaovao ara-kolotsaina, ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena dia ireto misy dokavarotra. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Visitez nos magasins. Bricodis Tsarlalin, Bricodis Tanzumbat, Bricodis Itos, Bricodis Amtshanen. Bricodis, la référence. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmena, box 37, téléphone 033 18 544 04.
Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika mangina ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny Tsangambakoka sy ny toerana manatantara teto Madagasikara. Tsy nahazoam-baovao mahakasika izay fankalazana izay ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka. Fanadadiny Natalia Fanilona Valina. Raiky tapisaka amin'ny tantaran'ny firenena iray ny Tsangambakoka na monument raha ho an'i Madagasikara. Mitahiry ny haren-tsaina malagasy sy ny maha-malagasy izy ireny. Tsy latsaky ny 70 ny Tsangambakoka misoratra ao anatin'ny lisitry ny Tsangambakoka nasionaly nanomboka ny taona 1979. Manandanja ireny toeran'ireny noho izy vavolombelon'ny tantara. Mbola maro amin'ireo toerana manan-tantara ho an'i Madagasikara ireo ihany koa anefa no mbola tsy ao anatin'io lisitry io. Maro ny dingana sy ny fenitra takiana mba hahafahan'ny toerana iray ao anatin'io lisitry io. Raha ny fanazavany ny Italeny site culturel Ambohimanga Rova. Ny toerana anankiray aloha zany hoe lazaina hoe monument na atao hoe Tsangambakoka zany dia toerana anankiray izay manana toetra mamaritra ny tantaran'ny firenena anankiray ohatra na toerana anankiray zany. Ka io tantara io zany dia mamaritra ihany koa ny mahizy an'ilay firenena ary tantara izay ampitaina zany amin'ny taranaka mifandimby. Raha hoantsika eto Madagasikara aloha zany dia atao hoe manana ny lanjany ary manana ny toerany tokoa izay ataontsika hoe monument na Tsangambakoka izay. Hitantsika fotsiny zany zao raha voaingana ataontsika nankalaza ny 27 Marsa dia saika ny toerana eraky Madagasikara zany dia manana Tsangambakoka mamaritra an'izay 27 Marsa izay. Manana ny lanjany sy ny toerany Tsangambakoka saingy tsy voahaja sy misy manimba raha ny fanazavana. Miatomboka amin'ny fanabeazana hatrany an-tsekoly, ny fanomezan-danja ny vakoka iray. Ankoatr'izay, tsy ampy ny fampahafantarana ny Tsangambakoka. Anisan'ny harem-bakoka manana ny toerany maneran'izao tontolo izao ny rovana Ambohimanga. Any Ambohimanga aloha zany raha ny tantarany dia efa aman-jato taonany satria tamin'ny andron'ny fahampanjaka zany izy taoriana kely ny fanjanahantany zany dia efa nankataoviny ny atao hoe manam-pahefana frantsay tamin'izany fotoana zany fitehirizam-bakoka zany osintsika na mozea aloha zany amin'izay fotoana izay. Fa tao anatin'izay fanjanahantany izay ihany koa zany tamin'ny 1979 dia efa nankataoviny mpitondra fanjakana frantsay koa zany izy hoe ho Tsangambakoka tamin'ny 1939. Mbola maro ny ezaka tokony atao amin'ny fitandrona sy ny fanarenana ireny toerana ireny. Hatreto, Tsangambakoka eto Madagasikara miisa 3 no misoratra ao anatin'ny lisitry ny harem-bakoka izao tontolo izao. Ankoatra ny rovana Ambohimanga, anisan'izany ihany koa ny Alamandona Antsinanana ary faritra Voaro sy ny Tsingin'ny Bemaraha. Ny 27 ny volana Aprily no andro iraisam-pirenena hanamariana izany saingy tsy nisy ny fanamariana ao anteto Madagasikara manokana. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia sekoly ambony 2020 no handray anjara amin'ny smatrin andian'ny fahenina amin'ny ity taona 17 ity. Izara polina 4 araka izany izay misy ekipa 5 ny osikajy lehilahy amin'ity indray mitoraka ity. Ho fanomezana fahafapo an'ireo tanora mpity fanatanjahantena moa no antony izao etsika izao raha ny fanazavana azo. Fanadadiny Mikael Ramarla. 20 ny ekipa lehilahy ary 12 ny ekipa vehivavy handray anjara amin'ny smatrin andian'ny fahenina. Ny asabotsy fa 12 Aprily izao ny fanokafana ary farana amin'ny 13 Aprily izao ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Mizara polina 4 ny ekipa lehilahy miisa 20, 12 kosa ny ekipa vehivavy izay izara amin'ny polina 4 ihany koa. Isy ny fionana amin'ny ekipa U16 Mada araka ny fizarana natao tamin'ny fisarihana ireo ekipa ireo. Io zany le hoe fiara-miasa miaraka amin'ny fédération sy fiara-miasa amin'ny ekipa U16 fanomana ny Afro Basket U16 dia ho ampidirina anaty polina anankiray le U16 ireo hifaninana amin'ireo ekipa hafa. Hanampidirina le ekipa ny U16 zany dia misy polina anankiray lasa 6 ao anatin'le polina anankiray. Dia moa le hoe zay mandresy ao amin'ny polina io zany manao zay roa voalohany quart de finale. Hitantsika eto moa zany ao anaty polina dia misy an'ilay U16 zany lasa ekipa anankena zany le polina dia raha tokony ekipa anankitelo. Tsy natokana ho an'ny mpity taranja basket ihany araka izany ny smatrin, fa misy ihany koa ny hetsika hafa nampiarahana aminy toy ny dia, filatrona, dunk à 3 points izay isian'ny fifaninanana avokoa.
isan'ny fanampiana ireo tanora ampiseho ny fahaizana ihany koa no antony hanoanany eo anivon'ny groupe star ny hetsika raha ny fanazavana. Amin'ity andian'ny fahaenina ity dia boisson officielle ny XXL hatramin'ny tomboan'ny fifaninanana sy ny tournoi sy matchinina hatramin'izay. Mandritra io lalao io dia isy ny fanentanana manokana na ny animation izay ho tanteran'ny XXL dia isy ihany koa ny fivarotana zava-pisotro vokarin'ny groupe star mandritra n'ireo 6 andro ireo. Dia tsy nisalasala mihitsy izahay ny nanoana ny XXL ny nanoana ny machine azafady andian'ny fahaenina amin'ity taona ity. Ny lalàna amin'ny FIBA no ampiasaina amin'ity hetsika ity. Nisy ny fivoarana tamin'ny machine nandritra izay 5 taona nisiny izay raha ny fanazavana trany, ary isan'izany ny fisokafana amin'ny fianarana hafa ankoatran'ny tsy miankina. Isany koa ny fanitarana izany amin'ny fianarana any amin'ny faritra. Medaly volamena iray sy volafotsy roa teo amin'ny kata no azon'ny Madagasikara nandritra ny fandraisana ny fiadiana ho tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny taranja judo. Nanjaka tanteraka kosa ny Algériana tamin'ny tindray mitoraka ity fanadidiny tanera Ratondrarso. Tsy nahazo afa-tsy medaly volamena iray teo amin'ny fihetsika mirindrana ny kata isika malagasy nandritra ny fampianatranona ny andiany fahavalo amin'ny 30 ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny taranja judo izay nitanterahina teny amin'ny lampy fanatanjahantena ny Mahamasina. Ny Algériana no nandrombaka be indrindra ireo medaly volamena nandritra iny fifaninanana iny. Mitotaly 7 ny volamena ary 5 kosa ny volafotsy. Manaraka azy ao ny Tunisiana laharana faharoa nahazo ny medaly volamena 3 ary volafotsy 5 niampy alimy iray. Ny Marokana no laharana faha-4 nahazo medaly volamena 2 sy alimy 4. Volamena iray niampy volafotsy iray ary alimy 5 kosa no azo ny Cameroun eo amin'ny laharana faha-5. Laharana faha-13 kosa no misy an'i Madagasikara mpampiatrano izay nahazo ny medaly volamena iray sy ny volafotsy 2. Isan'ny mbola lesika ao antsika amin'ny fiatrihana fifaninanana goavana tahaka izao ny tsy fahampiny ny fotoana anomanana sy anaovana ny fanazarantena mialoha ny hatrehana izany izay misy fiantraikany betsaka eo amin'ny vokatra izany. Na izany aza nefa nahafa-po ireo mpandray anjara tonga marobe teto amintsika ny fandraisana sy ny fikarakarana nandritra iny lalao afrikanina iny ka niderana izy ireo manokana ny Madagasikara. Tontolon'ny handball kosa indray dia tao anatin'ireo fionana 3 ny fanesy ny tanterahan'ny Tana Handball Club nandritra ny fiadiana ho tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka faharesena trano no azon'izy ireo tamin'izany fanadidina avy hatrany. Faharesena 3 tamin'ireo lalao 3 izay natrehana no azo ny Tana Handball Club. Tompon-daka ny Madagasikara niatrika ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka taranja handball sokajy zazavavy izay nitanterahina tany Maroc nanomboka ny 13 hatramin'ny 12 ny volana Aprily izao. Teo amin'ny andro voalohany lavy ny Al Nassr mpampiatrano tamin'ny isa 12 no 15 ny THPC. Mbola tsy nahatohatra ny HC Vainqueur avy any RT Congo ihany koa izy ireo ny andro faharoa izay resy tamin'ny isa 20 montsana tanteraka tany amin'ny andro fahatelo ny alahady raha ny fanehitra tamin'ny Primero de Augusto avy any Angola tamin'ny isa 7-4 teto no nisarahany rotota. Rehefa avy niady kely ny andro ny omaly dia iverina eny ambony kianja indray ny ekipa tompon-daka ny Madagasikara iona amin'ny FAP avy any Cameroun sy Kara avy any Congo anio sy Rampitso. Ny ekipa ny Kada Queens avy any Nigeria kosa no iona amin'izy ireo amin'ny 12 ny volana Aprily izao. Tontolon'ny kitra kosa indray dia anio sy Rampitso natanterahana ny ampahefadalana miverina amin'ny UEFA Champions League izay atao any Europa any. Mbola sarotra no anaovana tombatomana amin'ireo lalao rehetra amin'izay lalao miverina izay arahoary ny fanadidina. Atao anio sy Rampitso ireo ampahefadalana miverina eo amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Europa na ny Ligue des Champions. Fionana iray mety hampisy vokatra tsy ampoizina ny fionana eo amin'ny Real Madrid sy ny Bayern Munich. Manatombo amin'ny saray ny Real izay ampiatrano ity lalao miverina ity, saingy azo lazaina ho samy manana herintsika hiakarana ny midingana manaraka ny ekipa andaniny sy ny ankilany satria dia tsy maintsy hitady fandraisana ihany koa ny Bayern. Ifanindry andalana amin'izany lalao izany ny fionana eo amin'ny Leicester City sy ny Atletico Madrid. Tsy aivona
fa nivoaka mpandresy tamin'ny isa rainy ohatra ny Atletico Madrid tany amin'ny lalao mandroso. Ankoatra izay, fionana isan'ny anamarika ny andro faharoa raha mipitso ihany koa ny lalao eo amin'ny FC Barcelone sy ny Juventus de Turin. Tsy maintsy ampiseho ny fahaizany indray eto ry Messi sy ny namany, izay lavo ny Juventus tamin'ny isa 3-0 tany amin'ny lalao mandroso. Na inona vokatra eto, ny azo antoka dia hipetraka ho tantara ity fionana ny Rotota ity. Tsy ambakany izany ihany koa anefa ny fifanandrinana eo amin'ny Dortmund sy Monaco, mitarika ihany koa eto ny Monaco izay ampetrano ny lalao miverina. Hatreto, tsy mbola misy ny tombana azo atao amin'ny mety ho voka-dalao eo amin'ireo fionana 4 ireo satria dia samy mampanantena ny anao izay tratry ny heriziny avokoa ireo ekipa rehetra hifanandrina. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nidina an-dalambe omaly ariva ny vahoaka manohitra ny valin'ny fitsapahan-kevi-bahoaka ny tanterahana tany Turkia. Mandidina ny 2,000 isa izy ireo no manohitra ny fanamafisana ny fahefan'ny filoha Turk Recep Tayyip Erdogan. Fanadidiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Tsy manaiky ny valin'ny fitsapahan-kevi-bahoaka nandresen'ny eny ny tanterahana tany Turkia ny Pombanitsi izay nidina an-dalambe omaly. Olonanjatony no nidina an-dalambe omaly ariva tany Istanbul. Tao amin'ny tanànan'ny Besiktas manamorona ny riva Europeanina, maro ny nanapoaka vilany nandritra ny fandalovan'ireo mpanao fihetsiketsehana ho mariky ny firaisan-kiny. Tsipihin'ireo antoko politika mpanohitra lehibe roa any an-toerana, ny CHP Social-Démocrate sy ny SDP Pro-Kurde ny valin'io fitsapahan-kevi-bahoaka io. Mitaky ny amerenana ny fanisana vato izy ireo. Mino aho fa betsaka ny osoka sy ny tsy fanaran-dalàna tamin'iny fifidianana iny. Ny ady ho an'ny vatonay omaly izahay. Tsy nanaiky ny eny izahay satria ny valin'iny dia nitse. Manamafy ny antoko mpanohitra fa tamin'ny faritra tsy nanan'ny firenena, faritra izay fantatra fa tsy mankatoa loatra ny filoha Recep Tayyip Erdogan, dia nisy ny vatanandatsaham-bato no nafindra toerana ary nosokafana tsy teo imaso ny mpanara-maso avy amin'ny manoana ny tsi. Manamafy ny ayahy amin'ny mety sy ny osoka avolenta io tranga io. Naneho ny fandreseny kosa ny ankilan'izay ny filoha Turk tamin'ny alalan'ny diabeta eny amin'ny lalan'ny Ankara. Nilaza izy ny tokony isin'ny fitsapahan-kevi-bahoaka anfantarana raha ilaina ny fanohizana ny fampiresahana idirana ao amin'ny vondrona Europeana. Ny andro teo mbaravaran'ny vondrona Europeana foana isika nandritra ny 4-20 taona izao. Nipetraka isika ary iresaka. Afaka manatanteraka fitsapahan-kevi-bahoaka ihany koa isika momba izany. Ny omaly n'io filazana io, nilaza ihany koa izy ny tokony isin'ny fitsapahan-kevi-bahoaka ny amin'ny amerenana ny faminamelohana ho faty. Ny alatsinainy ariva teo, nanaiky ny analavana ny état d'urgence ny filan-kevi-pirenena momba ny fandriampahalemana any an-toerana. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity vola mitentina 2 miliara sy 5,7 tapitrisa noho ny kasaina ampiakarana ny biraon'ny commune Morafenimbe. Tsy manaiky izany ireo mpanolo-tsainan'ny commune nazotrondra izy ireo manoloana ny raharaha io. Manoloana n'ilay famoahana ny Claudine Razaimamonjy tany Nosy Maurice vao hitsakitsaka ny lalàna ary olo-mpanjakana ihany no manatanteraka izany. Inona ny fifamatorana misy eo amin'ny filohan'ny pirenena sy ireo mpanolo-tsaina azy ary farany mody ahona marina ny fitsinjarana ny vola azo amin'ny fanamboarana ny passeport biometrika ety Anosy. Tsy fantatra hoe makaizana firisan-jato ny miditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Dia izay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Bijouterie Santia, Galeria Arena Antanimena, nanolotra anao teo ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Zioantsika jiaby. Sardine Trésor.
Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Brico 10. Brico 10, la référence.